Fiaraha-misakafo amin'ny nahandro malagasy ino nentina nankalazana ny faefatra amby 20 taona ny Monil. Monil izay ivitoerana fampianarana ny teny malagasy, frantsay, anglisy, italiana, allemand ary espagnol. Manodidina ny 50 ireo manao fahalalana ato amin'ny sekoly amin'izao fotoana izao, ahitana sokajy lehibe, tanora ary ankizy. Efa maro ihany koa ireo tafita tamin'ny fianarana ary efa manana anton'asa any ivelan'i Madagasikara. Amin'izao fankalazana ny faefatra amby 20 taona izao dia miezaka manatsara ny kalitaom-pampianarana ireo tompon'andraikitra. Tonga eto ireo namanay avy any France, ny avy any Suisse, ny avy any Anosbe ary ny avy eto Antananarivo. Dia zay efa hita fa efa ela tato amin'ny Monil. Efatra amby 20 taona androany izay ary dia tianay no nankalazana izany. Eto zay dia mbola manao antsoavo ho an'ireo fikambanana niaraka taminay taloha ny Makalioka ny Sel eo tany Ampasimazava fa mbola eto ary lasa Monil ny anarantsika izao ary agréé par l'État tsika. Tonga nazo Monil dia satria efa miparitaka eran'ny Madagasikara tsika. Amin'ny 15 zany mbola misy fiarabana 15 février Même Makalioka mihitsy. Any Makalioka fa 20 taona ny Makalioka dia miangavy ny ancien rehetra sy le vaovao ho tonga aty dia misy zavatra horesana no alohan'iny dia efa mahafaka mandalo aty nareo raha ohatra ka afaka. Mandalo eto i Kelly avy any La Réunion, France. Dia mandalo eto i Edi zay avy any Anosbe ary Josie Kelly zay mandalo Antananarivo fa misy zavatra be tiana horesana amintsika. Dia atsona ho an'ireo rehetra zay mbola tsy nanao examen agréé par l'État dia ilaina tsika miverina manamasaka ny reny efa fahaizantsika reny. Tsaro foana ny tenitsika hoe tsy mianatra teny vahiny isika fa iainantsika ny tsika. Nous n'étudions pas les langues étrangères mais nous vivons avec. Zay to dia misorapetsako. Fiaraha-mitotoreboka tamin'ireo mpiara-mianatra no nentina namaranana ity fankalazana ny faefatra amby 20 taona ny Monil ity.